Misaotra an'Andriamanitra indray isika ny amin'ny programany izay nalahatrany ny amin'ny fiaraha-mivavaka eo anivon'ny tanora izay raisana maneran-tany izy ity izay ho tanterahantsika manomboka androany fa 12 ny volana marsa ka hatramin'ny 12 ny volana marsa 2024 izany. Mialoha indrindra ny hanatanterantsika an'izany dia manasanao izay manatrika eto sy manaraka izany ao amin'ny izao tambajotra tserasera izao anondrika anlohanao fa hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay tsara sy masina izay any an-danitro, atolotra anao ny dera ny laza ny saotra ny voninahitra. Aoka ho aminay kosa ny famindram-po, ny famelan-keloka, ny fiantrahanao, ka hiala ireo hevitra rehetra mampisaraka anay aminao. Ankehitriny raha anatanteraka izao herinandro fiaraha-mivavaka izao izahay, dia mangataka ny fitarihan'ny fanahinao masina mba hahafahanay mahalala ny sitraponao ary hahafahan'ny teninao anatratra fo maro. Tonona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia tanora malalisany, ny fiangonana malalisany, fifaliana ho any hitondra antsika ao anatin'izao dia iarahana amin'izao herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny tanora izao. Ny lohahevitra izay ho banjintsika mandritra izany herinandro izany dia mitondra lohateny hoe fiarahamonina voaova na ilay hoe fiarahamonina anankiray ny ova. Amin'ny ty andro voalohany ity dia ny lohahevitra izay hodiniantsika dia ny hoe tsy toerana na fanapahan-kevitra kisendrasendra fotsiny. Andeha ny soratra masina no hojerevantsika ao amin'ny firazantsara izay nosoratan'ny Marka toko 4:5-30. Izao no vaky ny teny vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha isika hoeny ampita. Izany hoe ny ilany ampita ny farihy, fanapahan-kevitra feno fahasahiana tokoa no niraisin'i Jesosy mba hitondra ny mpianany ampita ny ranomasin'i Galilea ary andeha hoeny ampita. Fantaniana mipetraka dia ny hoe fa inona moa izany no antony izay le hoe andeha hoeny ampita ity. Raha jerevana ity zavatra izay nitaoman'i Kristy an'ireto mpianatra ireto dia mipetraka amin'ny fantaniana hoe fantantsara ve ty alehany ity? Eny ry hava malalisany, tena fantantsara izao fitondrana izay hitondran'ireto mpianatra an'ireto mpianany reto azy izao. Ny fanapahan-kevitra izay niraisin'i Jesosy eto dia tsy fanapahan-kevitra kisendrasendra akory fa fantantsara. Ny antony izao fanapahan-kevitra andeha hiampita ny farihan'i Galilea izao. Andeha ho jerevantsika ary hoe fa inona moa ary zany ny zavatra niseho miainga tao Galilea ny ampita nakany Dekapolisy, satria le resahantsika eto hoe eny ampita dia tsy inona izany fa ny tanànan'i Dekapolisy izany. Ity tanànan'ny Dekapolisy ity dia tanàna manokana tokoa izy io. Ka izao fitaoman'i Jesosy ireto mpianatra ireto andeha hoeny ampita ity zany dia tsy fiampitana fotsiny, ara-batana zany ny tanterahany eto, fa fiantsoana ara-panahy ihany koa mba hiampita ho any amin'ny faritra izay ahitana fiainana sy fanahy mbola tsy voamaritsika velively. Maro ihany koa ankehitriny ny mety tanàna sy faritra vohitra izay mbola tsy voamaritsika ireny toerana ireny, kanefa ny toerana izay misy fanahy hovonjena ao anatin'izany faritra izany. Andeha ro resahako aminareo kely vetivetika ny amin'ny hoe manahoana moa ty tanànan'i Dekapolisy izay hitondran'i Jesosy ireto mpianany ireto ankehitriny. Dekapolisy dia fantatra tamin'ny hoe faritanin'ny mpanompo sampy izy. Faritra iray izay nanara-po zany sy mandray anjara tamin'ny fahotana isan-karazany ireo olona sy mponina tao anatin'izany tanàna izany. Ary voalaza ihany koa fa ity tanànan'i Dekapolisy ity dia tambazotra nampifandray tanàna folo. Fa noho ny fomba amam-panao zany niorina lalipaka tao anatin'ny fanompo-tsampy, izay ny tena nahafantarana azy. Tany anankiray ihany koa izay mifanohitra tanteraka amin'ny tontolo ara-pitondran-tena sy ara-panahy jiosy ity tanànan'ny Dekapolisy ity. Tena hita mihitsy zany ny fiavahana tao anatin'izany atao hoe tontolo ara-pitondran-tena sy ara-panahy izany. Dekapolisy ilay nantsoina hoe eny ampita araka ny tenenin'i Jesosy dia izao nahitana karazana tempoly izay mankalaza ny harena, ny herisetra ary ny andriamanitry ny edomisma izay mampiseho fiaikana lehibe
ho an'ny afatry ny fanetretena sy ny fiadanana ary ny fifehizantena izay notorian' Jesosy zany tanàna izany. Raha ny lovatsofina ny raby ara dia nilazan'izao mahakasika an'ity tanàna ity fa io tanàna io dia niorenan'ireo firenena 7 tany Kanana. Novoizina tao amin'izy ireo ny fivavahana manana songadina ny firaisana ara-nofo, ny herisetra ary ny harena. Zany hoe hita teo amin'izy ireo zany ilay zavatra rehetra tsy hita teo amin'ny zanak'Israely izany. Tena ny fanohatra mihitsiny zany ireo fiarahamonina anankiroa ireo. Ny tanànan'ny Dekapolisy ihany koa tsara marihana fa anisan'ireo foiben'ny fahefana Romanina ihany koa zany ity Dekapolisy ity, ary nisy miaramila Romanina 9,000 no napetraka tao. Nantsoina ry zareo tamin'izany fotoana zany hoe Légion. Le Légion zany dia nahitana miaramila teo amin'ny 9,000 teo nisan'izy ireo. Ny lohakisoa no marika famantarana an'io Légion io na le legiona io, toerana izay nisy ny fivavahana amin'ny kisoa zany ity Dekapolisy ity. Nanao ho Andriamanitra ny kisoa zany tanàna izany. Ary no heverin'ny Jiosy mihitsy fa toerana ny toeran'ny Satana ity Dekapolisy ity. Anjaka ny fahimaizinana, ny ratsy ary ny demonia no fiheverana an'izany tanàna izany. Io zany ilay toerana antsoina hoe toerana tsy misy Andriamanitra, Dekapolisy izay. Rehefa ny taonan'ny mpianana ho any amin'ity tanàna tsy fantatra ity, resahana moa hoe tsy fantatra fa raha ny tena marina dia fantatra satria hain'ny zareo tsara ny tontolo nisy tao amin'izany faritra izany. Rehefa tonga teo amin'ny morontsiraka ity Dekapolisy ity anefany Jesosy sy ny mpianatra dia nisy toe-javatra izay niseho tao amin'izany toerana izany. Rehefa tonga amin'ny tanàna anankiray dia nanamarika ny fahatongavan'i Jesosy teo dia feno vahoaka maro. Kanefa rehefa tonga teo amoron'ity tsiraky ny Dekapolisy zany Jesosy sy ny mpianatra dia tsy nisy vahoaka mahazatra izay nitsena azy. Fa inona ozy izy nareo ny zavatra nitsena azy teo? Fa haravana sy lehilahy anankiray demoniaka no hitany teo, izay naneho fanoherana tanteraka tamin'ireo vahoaka matetika nitangorona nanodidina an' Jesosy izany. Ny tsy fisian'ny lanonana fitsenana azo tsapain-tanana zany tamin'io fotoana io no nanasongadina ny faharavana ara-panahy teo amin'ny ity faritra ity. Nefa tsy mahagaga zany satria io no teny ampita izay nitondran'i Jesosy ireto mpianatra ireto. Raha jerena zany ny voalazan'ny soratra masina dia misy sary mahatsiravina no hita rehefa tonga teo amin'ny toerana io Jesosy sy ny mpianatra. Zao ny voamarika ao amin'ny marika 5:5 ny 2 sy ny 5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no niala teo an-tsambokely izy. Miaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo-panahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy. Fa nitoetra tao amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny gadra aza. Fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra, na ny tanany, na ny tongony. Nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahany ary ny gadra tamin'ny tongony ny torontononiny. Ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny atendrombohitra izy ka nananana sady nitetitena tamin'ny vato. Zany ny toe-javatra izay mahatsiravina ny tsenan'i Jesosy sy ireo mpianatra. Zao anefa ny tiako marihana amintsika tsiraray avy. Tsy misy na inona na inona izay tsy afaka miova eo anatrehan'i Jesosy zany. Na toe-javatra manahoana, na toe-javatra manahoana. Fa rehefa eo Jesosy dia miova izany toe-javatra izany. Andeha isika hijery ny zavatra izay novany izany fanatrehan'i Jesosy izany. Ao amin'ny marika 5:1-5 dia andeha hijery evantsika ny fiovana izay nento ny fanatrehan'ity Jesosy ity. Tsy hamaky iray manontolo an'io isika fa aty amin'ny 9 faraparany dia hoy izy ny voalaza. Ary ny fanahy maloto rehefa nivoaka dia niditra tao amin'ny kisoa ary ireo kisoa andihan'ireo nitratrevatrefa teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina. Toko 2 no isany ka dia maty tany amin'ny ranomasina izy. Ary ny mpiandry azy dia nandositra ka nilaza tao an-tanàna sy tany an-tsaha dia nandeha ny olona mpahizah izany zavatra izany. Araka ny voamarika eto dia nivoaka tamin'ilay lahy ny demonia. Alefa tany amin'ny kisoa, ilay kisoa nitratrevatrefa tany anatin'ny ranomasina
dia mahatany tokony no 2 rehefa nahita an'izany le mpiandry ny kisoa teo dia nilazany olona tany an-tanàna sy tany an-tsaha dia avy ny olona rehetra mba hizaha hoe iza nanao an'izany zavatra izany. Rehefa jerevantsika io toe-javatra io dia izao ao amin'ny Marka 4:10 dia misy tenin'ny soratra masina hoe rehefa nahita fahagagana ny mponina tao dekapolisy dia izao fahatahorana sy fandavana no nasetrin'izy ireo an'izany. Andeha ny ovakitsika ny voalazan'ny soratra masina ary tonga tany amin' Jesosy izy ka nahita ilay demoniaka izay nisy ny legiona fa indro izy nipetraka amin'ny tafilamba sady arisaina. Ka raiky tahotra ny olona ary izay efa nahita dia nilazalaza tamin'ny olona izay natao tamin'ilay demoniaka sy ny amin'ny kisoa ary nifona tamin'i Jesosy izy mba hiala amin'ny taniny. Nahatalanjona tokoa ilay fahagagana. Afaka teny eo ilay lehilahy, lasa ireo fanahy ratsy ary miverina ny sain'ity lehilahy ity. Ilaina nefa ny manamarika fa tsy nitovy tamin'ireo fanasitrana ny tany Galilea ny zava-niseho satria rehefa nositranina ilay demoniaka tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nisy fankalazana fa nisy fahatahorana sy fandavana, eny fandroahana an' Jesosy mihitsy aza. Tsy faly ny mponina tao dekapolisy, tsy nankalaza izany fanasitranana mahagaga izany izy ireo. No ajambain'ny fomba fijeriny izao tontolo izao sy ny fahatahorana izy ireo ka tsy afaka mankasitraka ny asa mahagaga izay nataon'i Jesosy. Tsy faly izy ireo fa natahotra dia nandahan Jesosy. Mba nieritreretinareo ve hoe tsy nisy marary tao amin'izy ireo? Mety nanana reny marary tao amin'izany tanàna izany, zanaka mijaly, namana sahirana. Afaka manampy azy ireo anie ty lehilahy manana hery mahagaga ity fa inona ozy izy nareo no nataony? Niangavy an'i Jesosy izy mba hiala tao amin'izany tanàna izany. Manan-kery mahagaga izy saingy avy eny Epita no nandraisany azy. Ho an'ireto mponina tao dekapolisy mantsy dia izao, olona izay avy eny Epita dia mety handratra azy ireo. Manana tetika manokana ireo olona avy eny Epita, manana toe-tsaina manambony teny na ny tsaratsara na manalavitra ny hafa ireo olona avy eny Epita. Natahotra ny olona avy eny Epita zany ny mponina tao dekapolisy. Fantaniana mipetraka androany, ry tanora malala, ry fiangonana malala isany, manahoana ny fijerin'ny olona atsika eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika tsiraray avy? Tokony handiny tena ihany koa tsika manoloana an'izany toe-javatra izany. Na dia misy fahagagana ary fa ianao le avy eny Epita dia manana fiheverina mibahana mialoha ihany koa ny mponina eny Epita. Ry havana, ny fanohitra tanteraka tamin'ny zavatra naseho an'ireto mponina tao amin'ny dekapolisy nefany nitsapany tia tovolahy anankiray ity. Ao amin'ny Marka 4:10 dia izao no ambaran'ny soratra masina. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy izy taminy, mody any any an-tranonao ho any amin'ny havanao ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao sy ny namitra ny foa taminao. Niditra nakao an-tsambo kely Jesosy rehefa noroahana sy ny mpianatra izany. Dia ny zavatra nataon'ity lehilahy izay sitrana ity kosa dia izao, mba nangataka izy hiaraka amin'i Jesosy. Alaivo sary an-tsaina anie izany fisehoan-javatra izany. Niankoaka teo anatrehan'i Jesosy izany ity lehilahy anankiray ity dia niangavy hoe nipetraka teto anatin'ity izao aizana rehetra izao nandritry ny andro tiainako iray manontolo ary nandrava any ny nonenako teto amin'ity tanàna ity. Avelao mba hiaraka aminao. Izany ny fandriana. Te hiaraka aminao trotro izao afoko ny zavatra rehetra, ny olona rehetra fantatro, izay rehetra ananako, izay tsy betsaka akory, fa mba te hanaraka anao fotsiny aho. Izany ny fiangaviana. Jerevo tsara, vahoaka maro tetsekilany nandahan Jesosy ary nandrokan Jesosy. Ilay lehilahy sitrana kosa ny tena nitalaosy ny angavitra amin'i Jesosy. Vonina afoy ny zavatra rehetra fa hanaraka an Jesosy. Tsy manao an'izany fangatahana izany fotsiny izy, fa miangavy, tomany ary nitalao mafy. Tsy antsainy hoe manahoana ny fihetseham-pon'io lehilahy io rehefa lasa ilay sambo kely kanefa tsy tao anatin'izany sambo izany izy. Nanana fijery lavitra anefa Jesosy satria manana asa ho tanterahana ity lehilahy ity. Andeha ho jerevantsika ny hoe
Inona nataony rehefa tsy tafaraka tamin'i Jesosy izy? Inona ny zavatra iraka izay nitanterahany tao amin'ny tanàna Dekapolisy? Izy no fanilo mpanantenana tao amin'izany tanàna izany. Izy no famonjena tao amin'izany tanàna izany. Nijoro vavolombelona teo amin'ny vahoakana izy, eo amin'ny faritra mahazatra anao, fianakaviana, namana, fiangonana, zay ny tenen'i Jesosy, andany ianao mijoro vavolombelona makany. Io lehilahy io izay nofehin'ny demoniaka teo aloha, ary nafahan'i Jesosy izao no lasa misionera voalohany tany amin'ny faritra Dekapolisy, ilay faritra tsy nisy Andriamanitra, teny ampita ny farihy. Nizara ny fanandramana ny ainany izay nanova ny fiainany tamin'ny fanatrehan'i Jesosy teo amin'izany fiainany izany. Ity fijoroana vavolombelona izay nataony ity dia fahalalana mivantana momba ny herin'Andriamanitra manao fahagagana ary nanomboka nanalefaka ny tany mafy tao amin'ny tanindrazany. Ny fijoroana vavolombelona manokana izay nataony. Tena zava-dehibe ny herin'ny fijoroana vavolombelona. Ary izy io dia ataony tena manokana izany raha lasana am-pavimbalalisana. Ary andeha ho jerevantsika ny vokatra izany fijoroana vavolombelona ataony tena manokana izany. Ao Matio 5:5-7 ka hatramin'ny 1:30 dia izao no ambarany soratra masina. Vakitsika le ery amin'ny faraparany ery. Dia nahasitrana azy izy, ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona miteny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra, dia nankalaza n'Andriamanitra ny Israely izy. Nankalaza n'Andriamanitra ny Israely ny mponina tao Dekapolisy rehefa niverina fandroany tao amin'io tanàna io Jesosy. Tamin'ny fandraisany voalohany nandehanan Jesosy teny ampita, dia tsy nisy olona tao an-trano afa-tsy lehilahy iray izay nampitsaliany demoniaka zany, ary niangavy azy ny rehetra mba hiala teo rehefa sitrany zany lehilahy zany. Tamin'ny fandehanany fandroany tany kosa nefany, iray tamin'ireo fandraisana manaitra indrindra voasoratra amin'ny filazantsara rehetra no niandry azy tamin'ny fahatongavany. Olona maro nitondra ny marariny teo anatrehan'i Jesosy, dia araka ny voalaza teo talanjona ny vahoaka, fa ny mona ny teny, ny kilemaina sitrana, ny mandringa afaka, ny jamba mahiratra, dia nankalaza n'Andriamanitra ny Israely ny mponina tao. Inona ny tranga? Fa naninona no zany ny fandraisana fandroany an'i Jesosy? Fandraisana mezinezina ary anisan'ny nanamarika ao amin'ny filazantsara ity fandraisana fandroany izay niseho tao Dekapolisy ity, satria mazava ny antony. Ao Marka 5:20 dia ho ny tenin'Andriamanitra: mamelahy ilaza aminareo ny momba ny olona iray atao hoe Jesosy izay nataony tamiko. Nanovan'ny tanàna iray manontolo ny fijoroana vavolombelona. Nisy fomba izay nahafahan'io lehilahy io nahatratra ireo olona teny ampita. Nisy lehilahy anankiray araka ny fitantarana io nilaza ny tantarany. Lehilahy iray nitety tanàna maro sy nitety ny faritra manodidina. Mampiseho ny herin'ny fijoroana vavolombelona ataony tena manokana izany fiovana izany raha lasy anam-pavimalala. Ry tanora malalisana, fotoana izao tokony hanehoantsika an'izany ihany koa. Fijoroana vavolombelona izay matetika afaka miditra sy manatratra any amin'ny toerana tsy ahafahan'ny fomba mampanao mahazatra hidirana. Dia antsoina ny tanora ankehitriny mba hirotsaka any. Impacte 2025 izao isika, ary antsoina ny fijoroana vavolombelona ataony tena manokana izany. Tsy mila miafinafina intsony ao ambadiky ny vondry na tamy hoe hanatanteraka asa, fa ianao mihitsy no antsoina hijoro vavolombelona ankehitriny. Nisy fomba izay nahafahan'io lehilahy io mantsy nanatratra ireo olona teny ampita, dia ny fijoroana vavolombelona ataony tena manokana izany. Ary zany koa ny antso atao amintsika ankehitriny ho an'ny tanora rehetra, ho an'ny fiangonana rehetra izany. Fantaniana mipetraka ary dia ny hoe aiza ny eny ampita ho antsika ankehitriny. Mety tsy tanin'ny demoniaka izany, mety ho firenena vahiny na fiarahamonina hafa na faritany nanana foto-kevitra mifanohatra mihitsy aza. Mitovy amin'ireo mpianatra voalohany ny antso alefa amintsika: mivoa mikeripo avy ao amin'ny faritra misy ianao, ao amin'ilay toerana izay mampahazo ainanao io. Hitondra ny fahazavan'i Kristy ho any amin'ny toerana feno fahamaizinana, ny tsy fankazahoana sy ny fitsarana tendrony, any amin'ny toerana tsy misy Andriamanitra. Izany toerana izany no iantsonana sy anao ankehitriny. Tahaka ny demoniaka izay nandalo fiovana tanteraka teo amin'ny fiainany, mbola marobe ihany koa no miandry fatratra antsika mba hitory ny vaovao mahafaly amin'izy ireo. Miandry fanantenana izy ireo, maniry fitiavana fatratra izy ireo, miandry asa anao hanantona azy ireo, hanao fijoroana vavolombelona ho amin'ny famonjena azy ireo. Eto am-pamaranana ny ry hava-malala, eo am-pieritreretana izay toerana mety ho eny ampita ho antsika
tsiraray avy. Aoka ho tsaroantsika fa tsy miantso antsika ho amin'ny fahazonaina fa ho amin'ny fananana herim-po Kristy. Midadasika ny sahin'ny erika maneran-tany ankehitriny ary mitaky antsika tsy ohatra ny sisy tany geografika ihany fa ara-kolotsaina ihany koa zany sy fiteny ary ideolojika ihany koa. Manana fitaovana mahery vaika indrindra isika tahaka ireo mpianatra sy ilay lehilahy sitrana atao dekapolisy. Ny fijoroantsika vavolombelona ataony tena manokana sy ny fitiavana manova any Kristy izany fitaovana mahery vaika izany. Andeha isika ary ankehitriny vavaka sy angataka amin'Andriamanitra ny herim-po sy ny tanjaka mba hahafahantsika mandeha mitondra izany fahazavana izany ary anatry maso ireo rindriny fahatahorana sy ny fandavana izay tsy azo nozongozonina hatr'izay iova mba ho vavahady fandraisana sy ho fanekena ny fahamarinana sy ny famonjena izany. Manasanao ary tanora malala sy ny fiangonana malala isany andaontsika hivavaka angataka an'izany herim-po sy tanjaka ahafahana mandeha mitondra izany fahazavana izany. Vavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay eo isaoranay ianao fa naneho taminay ny hery mahagaga ny fanasitranana izay hoentin'i Jesosy ho an'ny fiainanay voalohany ary ho an'ny fiainan'ny mpiarabelona aminay ihany koa faharoa. Antsona izay mba hijoro vavolombelona ho an'ny tenanay manokana ny amin'izany asa mahagaga nataonao teo amin'ny fiainanay izany. Izany ihany koa ny hery faharoa hoentinay mamany varavaran'ireo fandavana eo amin'ny fiarahamonina eny ampita. Ankehitriny Andriamanitra meo anay ny hery ny fananao masina tario lalana ny tanora sy ny fiangonana amin'izao programa lehibe Impact 2025 izao ka sa hijoro vavolombelona eny amin'ny faritra eny ampita nay tsiraray avy zany. Dia izy vokatra mahagaga, fandraisana mahagaga izay ho asehon'ny fanatrehanao zany. Ka tsy ho amin'ny voninahitra ay aneny ny vokatry ny asa fa amin'ny voninahitra ao ireren'Andriamanitra tomponay. Mitahianay tsiraray avy momba anay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.